ihany ko ny any amin'ny vola any amin'ny resaka hoe resaka marché public inona ihany ko ny vola zay natokana ho an'ny fikarakarana nyreny lalandreny zany no hita maso zany de tsy voalo ny bourse mpianatra tsy voalo de tsisy mandeha amin'ny zay lonony zany ilay raha-pirenena amin'izao fotoana zao tsy voalo daholy zao ihany ko menimenina ihany ko mpianatra teratany malagasy any Maroka menimenina hatrany amin'ny ray aman-dreny hoe fa ahoana resa-bola daholy io resaka fanabiazana dia mandeha ny atao hoe seho ivelany ka zay mitokanatsy ka zay mitokanary hoe sekoly manara-penitra fa izy ty vitany hoe fisehoana takan'izany fotsiny manara-penitra nefa ny rindrina mitritra tsy afaka tsy amperi-taona de efa mitritra ny rindrina manara-penitra amin'inona zay ne le fanontaniana fa aiza ireo zanaka malagasy zay mianatra any amin'ny sekoly any amin'ny école tsy misy rindrina bedrabe ny sary any fa tsy hoe rehefa miseho kely etsy ananiny etsy ianao de hoe zay zany ny tena izy entina ambabona ny malagasy fa akaiky ny fifidianana tsy azo am'izany tsony ny malagasy tompoko am'izao fotoana zao resaka rafitra resaka fanaraha-maso ary resaka izay atolotra ny vahoaka tsy misy mandeha am'izay loniny de zao ny fitana zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay miresaka ny olona etsero zany feo eno zany anaty fiarahamonina de hoe iza hony iza vony ny latsaka am'ty zay mantsy zao ny mahamaika ihany ko mahamaika any sasany iza ny latsaka ianona ohatra nypôsipôsy ny latsaka ianona aloha tsy tokony latsaka tsony ianona loatra zao fa zay eto amin'ny teny milatsa daholy satria moa samy ty tanyrazana fa ny vahoaka ihany no tompony teny farany ary ny vahoaka aza terenao mihitsy hoe ifidy anao rehefa tsy tiany ianao de tsy tiany nde atao hoe rehefa tsy tiany tsony ianao de tsy tiany fa rehefa tiany ianao dia tiany fa zao mila madio ny lalao tsisy an'izany matahotra ny fifidianan'izany eto io ne samy afaka am'teny hoe zay combattant samy afaka am'teny an'izany daholy vonivorona koa moa tsy maintsy misy fa ny fahefam-bahoaka zay ny tena hoe demokrasia fahefam-bahoaka dia mila ajaina taon'ny anak'Andriamanitra hoe de ataovy madio tsara zany ny sehatra ifaninanana eo amin'ity resaka fifidianany ity na anaran'olona eo na inona io ataovy madio tsara ihany ko ny resaka rafitra sy ohatran'izany mila tena mazava tsara fa raha vao hieritreritra hoe anao hitsin-dalana tsy tafavoaka zay zany ny entintsika namtinana n'izay resaka zay ny rahana tamin'ny namana moa va ny aparafaravola sy ny hoe firesahana ny raha-pirenena amin'ny akabeny miainga ihany ko amin'ireo zavatra nafapana atao anatin'ny 7 efa eto kaiky eto namana faniry rahazafy manatany mpamakafaka eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS radio Mada efa navita ny fanomako manana isan-karazany tao merabanao ny namana faniry rahazafy manatany anao ndray zao ny sofera ndahoary misaotra rina de miaraba anao ihany ko miaraba ny onja sy faly ao ambadika ao ny namana mpiara-miasa rehetra eto amin'ny foibe ny MBS télévision sy ny radio dia akasitrahanareo namana zay mandamina ny lafin'ny teknika miezaka ny tena mandrindra ny lafin'ny teknika reo namana rehetra ireo raha ohatra ka misy tsy fahatombanina fandraisantsika ny fandarana dia eo ihany koa ny fatapahany herinaratra zany dia tapaka manarak'izay ny connexion eto amin'ny fandaharantsika izany de ialana tsy indrindra tompolasy tompovavy namana ny faritra de arabaina ny any ampitan-dranomasina ihany ko indrindrandrindra tsy adinoina ny miaraba ny Stero Mianada eny amin'ny radio Mada ary de anaovantsika kokoa bebe Isabelle ny faralaza talata maty eny manao fanetanana be mihitsy izy ary izy de anisan'le miantso tsy tapaka mihitsy any am'ireo namana mielopatra ny era Madagasikara indrindrandrindra any Ambatondrazaka loatra mangoro any de ohatran'izay le mahafinaritra antsika satria vao nresaka an'izay tsika omaly de mandray lesona avy atranytsika hoe na dia tsy afa-mihetsika azy ianao amin'ny toerana misy anao de ampiasao lay finday tony misy finday matanjatanjaka tony de tony koa misy an'le anaovana connexion zany de ampiasao reny
mba hahafahantsika mifandray zany am'ireo fianakaviana na namana zay melipahatrana manerana any Madagasikara efa nisoratra anarana ve de antantanina daholo ny any ambanivohitra rehetrarehetra any mandeha miazakazaka makany mifoky tany ka raha mahavity tsika raha ohatra misy olona manetsiny tsika mahavita 10 isan'andro efa zava-dehibe zany rehetrarehetra zany satria ny fanetanana tsy ho an'ny foiben'ny antokotiko Madagasikara na ny solombavam-baoaka irery any na ny distim na ny comtim na ny fokitim na ny gentim na ny famtim fa ho atsika rehetrarehetra izany zay isa tokantrano de anaovana kokoa ihany ko zany madame Zaki zay eny Ivandry eny anisany mpanaraka atsika koa zany ramatoa zany ary mitondra tsy tapaka ny fomba fijeriny makasika ny raharaham-pirenena zany de izy sy ny fianakaviany zay makafy atsika ny namana rehetra zay nandefa afatrato any Ambohimasoa anaovana kokoa zany de any amin'ny misy andry tonton Raexa vao avy ny vahiny teo tonton Raexa de efa mandefa message ny any amin'ny any zany allo vakiko izy bonjour même izy makasitraka mifandarina izay aty aparafaravola de manaraka tsy tapaka ny miara-manonja de ohatran'izany ko salut izy monsieur Célestin ihany tia avy aty Bira dia J-184 jours zany mazava ho azy moa zany 420 andro 6 fepotona hiasandra amsikely mbola mandraso aloha mbola mampanatena volana amakitana foana izy tsy mila ny ramsekely tsony ny 520 isanjato mibira raha mila monina tia Tomasina ozy izy ahoana misy fanadiadina ve le volamena vatsoa very bonjour même mivavaka ho anareo dia vakio salamo 470 andiny fa 720 madame Pierrette andramena andramena no siala fa tsy hoe andranomena fa andramena no siala ngamba tinytenenina niny tratra brouillage ve ozy izy ny télé atsika fa de ratsy ny sary de misy zany le fahatapahan jiro tsy metsika tsiny zay efa mijery ny namana samihafa eo zany salama tompoko ary lalaonjanaina no anarako mpampianatra amin'ny EPP de tsotononiko le toerana zany mbola frame tokony mbola frame tena mba fanindriko ny hiditra mpikambana ao amin'ny antoko team tsy mbola nisy subvention zao zay hatramin'ny septembre ka mandrakizao ok nama mba ampitao zany de tokony mba voaray avy any tsy didy iny naman'iny zay amin'ny akabeny aloha zany vakitsika fa de isorana ny any tsy didy any de anaovana kopakopatanana satria efa miverina ny fa radio atsika zany de arapaina daholo ny akamajiaby any Tsiromandidy any isy vahiny raha teo zay avy any Tsiromandidy any diso fatatsika fa monsieur Rawil zay mitarika ny fivato fiarahamonim-pirenena fivato de iresaka sika satria vaky bahifa 70 androany elahelitsika tsy nahita ny monsieur Rawil i dato Rawil mbola mivezivezy be amin'ny filohan'ny fivato satria ny fivato dia miely amin'ny faritra marobe manerana ny nosy dia misy fitarana marobe azon'izy ireo dia mbola nanao fitsidiana zany Rawil mbola misy tonga ihany ty salama namana ozy izy faniry mba ataoviko koa zahay mirahavavy miasa mafy manjaitra zany nareo ato atrano ato vololona aty Ambatondrazaka amin'ny Paris kokoa vololona ho anareo mirahavavy any Ambatondrazaka mare atsika zany am'izao fotoana izao maromaro izy fa de tonga moa zany de vakiko arak'izay zany naizanaiza misy atsika zany de arapaina daholo de manasa atsika anaraka ny fandarina efa niaraka tamiriny tsika teo sy tonton Raexa de iaraka eto ndray zany tsika mialatsiny amin'ny fatapatapahana kely amin'ny herinaratra teo de tapaka ny connexion de ratsiratsy mifandraisantsika ny fandarana misy zavatra ho resahantsika eo rehefa aveo fa kalma fotsiny fa tena ho resahantsika ary tsy tsitsitsika mihitsy ny resaka nyty fa mbola mandamy mazy eo faly mbola itelesahatra kely an'le cause eo izy de rehefa azo zay de resakitsika satria mieritreritra zany raha misekely ihany fa mbola matanjaka be mihitsy izy de nitokana EPP teny mahabo andorany fotsy teny izy teny daholo ny solomavambahoaka tsy hoe atsimon-drano rery fa teny daholo ny solomavambahoaka na ny mahajanga na ny boribory tany hafa hatramin'ny gouverneur any
bongolava sy ny rehetrarehetra tonga teny daholo zany hoe nampiseho an'le solidarité ny ekipany sy mpanao Facebook sy mifikambanana miaraka amin'ny sisy hatramin'ny filohan'ny antenymeran-doolona sy ny karazany fitokanana EPP io de teny daholo ny ekipa satria efa mahita an'le famonoana lolo koa ataon'ny sasany hoe miaraka aminay sy olombavambaoka IRD zay manao fitetezam-paritra etseroa ny sasany de maty lolo satria ny samy IRD mifamono lolo am'izao fotoana zao tsika ho atsy taitra mbola teneniko foana zany isika tiako Madagasikara ataovy tsara ny asa ho an'ny mpikambana rehetra ny fotony fok team comme team dis team femme team jeune team ataovy tsara ny asa fa fantatsika ny lalan'ity sy ny tanjon'ity zavatra ataotsika ity fantatsika ity ary mahomby ty zavatra ataotsika ity de nentina daholo zany androany fitokanana EPP de mbola tsy menatra atao anatin'ny adevitra rehefa avy nitian'ny olona am'le resaka Samartain Spurs iny de mbola tonga ihany ny justifian'le izy hoe ara-dalàna sy mety ny ataoko de somary novainko hoe le forme zany nazavaina le izy no azavaina hoe iny ty zavatra ataonay ity am'ty fizarana an'le kilalao boatina kilalao an'lay mpianatra any ivelan'ity efa nazavainy olona marobe to amin'ny tambajotra sosialy efa nitondran'olona fanazavana marobe hoe tetikasa ankizy krismasy io ary misy fikambanana zay ianam-piandraiketina azy betsaka mifanahin'ny olona ao aorinan zao fitsabahany fitondram-panjakana zao indrindra le filompinena io nge zany tonga am'le hoe tena efa tapidalaka le de tsy maintsy mitady visibilité sy traitement d'image mba hanatsaratsarana an'izy eo anatria amin'ny fiarahamonina satria mafy loatra le zava-misy efa tezitra ny olona efa tsy makatoanao zay pomba le fitondrana ao mako izao hitako daholo miezaka misy ty mbola filohanay tena tiany ny olona sisy fa ataony olona maty kaikitra anaty commentaire anaty Facebook izy menakavy avy le tam'le rotaona lasa tamin'ny heritaona efa nanomboka nitandrina ny olona nareo pisolelaka io sendra mba nahazo seza kely am'ty fitondrany ty de nareo mitady ampijabaka an'le firenena de any vo mahavita mizara jiro kely hoe am'le resaka Cobra de fa any azavana hoy andre matofilo sy sisa nefa le 400 mégawatt le jiro sotomina vansakony no nampanatenaina fa jirojiro kely reny no mena mahazo an'ireny nge 140 000 ariary 100 000 ariary be ny tanàna olotsotra député afaka mizarana zany fa tsy hoe mifanjakana akory nde hifaninana amin'ny olotsotra de avy moa le pisolelaka kely il y a 2 ans passé zavatra fa nyresaha momba an'le filompirnena fa zao nahazo toerana kely teo miaraka an'le olona atao anaty gouvernemanta de lasa milay be indray le fanjakana am'izao fotoana zao mafimafy le izy raha le de lasa milay be indray le fanjakana am'izao fotoana zao de mampijabaka an'le vahoaka hatrany minimikipy tsy mahita an'le fiakarany vidim-piainana le fahasarotan'le fiainana eto Madagasikara le tsy faiza mitondra an'le mpitondra de rehefa resana am'zany ke matoritory fa nga misy olona analitra ena ohatranao zay no ilana mitondra fanjakana handamy masiana mora ny fiainana vahoaka ka raha mpitondra fanjakana tsy ahavita sy handamy masiana mora ny fiainana vahoaka mpitondra fanjakana tsisy dikan'zany inona ny anomezana azy fahefana ahafahany mandray fanapahan-kevitra ahafahany mampiatra lalàna ahafahany mitatana ny volam-panjakana mba hitondrany sy hitantanany ny firenena arak'izay tokony hitondrana araky nydray takiny ny rafim-panjakana sy fitantanandraha raha-panjakana zay de zany ny ataon'le vava-mipanatsatso tsy misy fanjakana zany fa aza metehatra fanjakana zany fa izy menakavy nefa metehatra fanjakana angalatra anodikodim-bolam-panjakana ampiatra le fahefa-panjakana mba ahafahany miary amin'ny arena nylefa malagasy sy le Madagasikara mba ahafahany ihany ko mampianatra ny zany any ampitan-dranomasina sy ny sisa sy ny sisa de le fahefa-panjakana no ahodiny kitiany azony tombotsoa fa enao vahoaka raha ohatra ka miteny an'zany de aza metehatra fanjakana matoritory eo de anateran'ny olona ena ve raha tsy mety ianao tsisy olona ijery zany ny fanam-pepona mahazo an'le vahoaka an'le pisolelaka io fa mila ravana ho azy zany efa foy zany sisa ny fotoanany reto de araky ny maha hoe foy ny fotoanan'zay de mbola mitsipatsipaka eo ihany izy aloha ketriketrika eo manao zay zavatra rehetrarehetra everiny fa hitazomana an'le fanjakana fa tsy makaiza tsony reo ny fisoratantsika anarana ny enlisty mpifidy zay atao vaindondrara raiso hoany toromarika zaraina eto de metsotsika anokandreo amin'ny bialanana
marina ve fa nareo zany efa tafiakatra avy be nisy ampifidy ianao ve nisy nanatona tany tokantrano tany any anosy be analo 2 jours 3 jours vao tonga anosy be analo fa zany ambony be ny taux de réalisation ny fisoatana anarana anoany 95%. Eto Antananarivo nefa ambany de ambany satria fantatra fa hifidy ary fefin'ny président Marc Ravalomanana de atao daholo zay ketriketrika rehetra zao fa tsy makay zany. Andriamanitra mahay zavatra ary Andriamanitra miara-miasa amitsika fa tsy mamela antsika irery fa aseho an'Andriamanitra tsara ve io le olona nieritreritra azy fa mahavita be ary nanery am'izay sitrapon'Andriamanitra zay de voasantsika zay rehefa aveo fa alolo andaman'le izy eo ambadika eo faly miaraba Zokobera Wily. Miarabanao Faniry de miaraba ihany koa ny mpiaino ny MBS sy ny mpijery am'izao fotoan'izao na ny eto ny na ny hatrany ivelany. Miaraba indrindrandrindra koa ny teknisianina ny ambadika any zay nitotona fotsy sy nandro na masaka ity fandarana ity. Elaela tsy niona Faniry maro ny andraikitra zay andreketan'ny tena moa araky ny voalazanao teo misy ko ny panina teknika zay nahazo ny radio tsika tany Abongolava de tany somary nalaindaina ny tena niakatreto satria lasa tsy maheno ny any an-tanàna de tafahoana somatsara am'ty vaky-bay fahafitopolo ty sika de miarahaba anareo mpanaraka ny vaky-bay tsy akanavaka ny rarina mba hoe mba hisy zavatra azo raisina zany manomboka zao ny dinidinika sy ny resadresaka ifanaovantsika satria miazakazaka ny toetra raha-pirenena ary tena mafana de mafana am'izao fotoan'izao araky ny azavainareo ambienombieno satria de manaraka n'ireny fandaharanareo reny ny tena sy ny vahoaka maro manerana ny nosy na de atao hoe fingapinganina aza ny fahenon'ny olona n'ireny feonareo reny fa de makahirenareo ihany miakatreto ny tena mba hitondra ndraiky ny anjara briksy hitondra koa ny fomba fahitany ny any ivelany ihany satria mandehandeha ny tena manerana ny faritra maro de mahita koa ny hevitry ny olona de mba ilazalaza inona ny zava-misy ihany na amin'ny mahazo ny vahoaka any de mba hitatitra n'ireny feom-bahoaka reny eto koa zany zay fa de mamerina ny fiarabany eto de ararotina alohan'ny zavatra rehetra fa misy namana ndao sy ny fahafatesana tapoka Abongolava zay atao amin'ny team efa candidat solombavam-bahoaka zany ary SG eo amin'ny commune rural zay ndao sy ny fahafatesana tapoka de makahery amin'ny fianakaviana zay manamanjo zany ny tena zay no ela zany fa hiditra amin'ny dinidinika sika Faniry alamitsika zay tonton fa zay tokoa satria tantely mambahoana tokoa mahazo vaovao eto de alohan'ny idirany tonton Rawily mampita ny teny fampionona zany ho an'ny nambinina sy ny fianakaviana satria dia nodimandry maraina io ny reniny eny Ambohimanambola eny ary fantatra fa hoentina ny fandrina zany nambinina moa zany de anisany mitarika ny UBRM zany Union de base pour la révolution de Madagascar de anisan'ireo ihany keo anatin'ilay gasileo dia ampitainy zay fiarahana miory zay isika moa mandrakariva mamalagasy atsika de mametraka foana sotoaviny hoe miara ory am'izay ory de goavam-be zay satria malagasy ihany keo anisa mametraka ho zava-dehibe zany ny hoe fifampitrotrona amin'ny zavatra marary amin'ny zavatra mafia fa ino moa zany hitondrana faliana koa am'izay zavatra mety mahafaly zany de misy an'izay fahavoazana samy hafa zay de etitsika zay fiaraha-miory zay na ny antsoromandidy ihany koa aza tonton Rawily de hoetsika zay de misy message tonga avy ato amiko ato ihany koa salama ozy tsy zaka-tsony vidim-piainana aty Antanambao Besakay de anaovana kokoa anareo zany de hitoviza amin'ny Madagasikara ray manontolo io efa mbola misy mihevitra ihany fa mafy be fa tsy problème io satria nahazo fahefana de mieritreritra fa mbola isarangotra am'le fahefana de anaovantsika kokoa ihany koa ry Saoly any Sambavy Fianaratsoa any de miaraba anareo any Fianaratsoa any Sambavy any de mino isika fa manoa ny asa fanentanana ihany koa ianareo any de anaovana ny kokoa
anisambavy fianaratsoa iresaka zavatsika rehefa aveo fa mino fa ho amboary mifaly tsara olo izy rehefa azo de aplace faly sokobe raha wily efa nisy adevitra foana nresantsika amin'ny bonglava io na hafana le adevitra hoe tsy mitovy hevitra ho ny gouverneur sy ny préfet tampika eo indray miady indray hony ary midina an-dalambe ny ekipan'ny gouverneur mitaki ny anesorana amin'ny préfet be ny tanàna misy no mitarika azy de tampoka teo indray be ny député indray miaraka amin'ny ekipa indray midina an-dalambe indray mitaky mifanesorana nga gouverneur de famafao be de samy mampiasa ny fikambanany be ny tanànany na ny andaniny na ny akilany de samy mampiasa ny olona avy any aminy ko na ny andaniny na ny akilany hiarovana an'le fahefana tsy milamina mihitsy bonglava zay amin'ny endrika politika fa nresaka fitantanana sy ny zavatra marobe any ambadika any tonton Raoily bobaka be ny tsy mampilamina bonglava ohatrany hoe miresaka bonglava tsika fa nahaizanaty zany ny fivatony de mandeha raha Madagasikara de mino fa hitondra ny vavaon'ny fiarahamonina ihany koa ianao fa aloaloha resantsika satria efa nahazo préfet vavao zany nareo amin'ny bonglava préfet na be adevitra ho an'le teo aloha niaraka ny gouverneur fa ny gouverneur sy le député ihany koa tantara lava be ho ale izy raha sy ty fanjakany ity tao anatin'ny 10 taona tsy nahita an'izany miady daholo tompon'andraiky mpanjakana eny fotony sy ny tompon'andraiky mpanjakana ety amin'ny centrale na ety anivon'ny Foibe maro zany faniry raha ny momba ny bonglava de na be resaka teto amin'ny firenena nandritry ny volana maromaro mihitsy mikasika ny eo olana anivona faritra préfecture ny député araky ny voalazanao teo zany hoe tsy milamina mihitsy zany ny faritra bonglava amin'ny ankapobeny ny atony zany de mazava ho azy rehefa tsy manana ray aman-dreny mahay mandravony ianao ekeny rehetra zay ne ny ilaina an'le hoe olom-bo fidiny mitatana ny faritra io ady io resako foana mbenimbeny fa manerana ny Madagasikara sy misy foana ny adiny sy lombavamboaka sy ny gouverneur ny préfet fa ny faritra hafa mahay manafina fa ny tany aminay ny tsy mahay manafina fa de Ambatolampy ohatran'ireny de tonga bakivaky reny sady mararo mahamenatra aloko andeha ohatran'ireny de zay le manahirana amin'ity rafitra resako foana moa mbenimbeny hoe tsy fetezan'io rafitra eto amin'ny firenenany no isan'ny fototry ny olana eto ka mialohan'ny resako resaka bonglava manokana ny trangan-zavatra vitsivitsy ihany angamba anaovantsika jeritodika kely mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny satria ny raha tsika mahafantatra fa na tiatsika na sy tiatsika tsy azo idiverana itsony ny siny zany hoe fikaonandoam-pirenena zany ny filakevitry ny gouvernement tao maly zao de fa filakevitry ny ministre zafady de fa nilaza fa araikitra ny fiaonambe ny diaspora ny atao diaspora moa de reo malagasy monina any ivelan'ny Madagasikara fa anao fiaonambe zany karazana forum national de diaspora zay ho tanterana eny amin'ny CCI vato zany de fa milaza sady fa raha ny any velany angoninao ivorety Madagasikara ny eto toerana indray ve no tsy ifampidinika ary raha ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao hita maso de araky ny fiteniny tanora hoe fa miandry sarahana fotsiny zany io fanjakana io raha ny zavatra misy amlazainareo mbenimbeny moa na ny resaka cessation de paiement sy fisina vola sisy voaloha daholo karazana andraikitra ny fanjakana rehetra io na borsa na karamany mpandraharahana ny saram-piany karaman'ny mpiasa sy ny sisa sisy mandeha am'lony ny zavatra rehetra ny vidim-piainana tsy mandeha am'izay izy tony reraka ny tena mifanena amin'ny olona tena mba zareo président salama hoe ny tena no amahaolana amin'ity zavatra ity fa na zany na tsy zany moa de mitondra ny anjara andraikitra mitatitra an'izay zava-misy mba raha toka mba enony zay mpamahaolana nefa zay mahita fa sarotra ny amana ny olana am'izao fitondrano zao fa tsy maintsy manomana no avy sika zany zay no iresadresantsika hoe inona marina ny tena olana am'izao raha tonga ny amana an'izay olan'izay ahoana ny elana mba tsy hiverimberena ny problème ohatrany mahazo ny firenena zao de tsara ngamba asitsika zeritodika moa inona moa ny tena
fototra olana eto Madagasikara eto de mitsirotana foana ohatran'io fa tsy mety milamina mihitsy a de ambetika misy manao misy mitady tetezamita ny aty amikila sy ilaina tsony ny tetezamita fa mampahatra mahafadiran'ovana de tsara mba resansika hoe inona moa ny atao hoe tetezamita inona impirina efa tena nisy tetezamita teto tsara sika raha mba mahalala ny tantara ny Madagasikara zany ny fivato de anisany hoe manao an'le hoe fanabeazana olombanona tompona andraikitra tompony raharaha sika vahoaka olo-tsotra zany de tsara raha mba mahafantatra ny tantaram-pirenena satria lasa fahatetinalina sika zany aminay tanterahana ny fanapahan-kevitra raisina satria isika no manapa-kevitra amin'ny fifidianana zay atao eto amin'ny firenena nefa de efa very repera ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana zao tsy mahafantatra itsony any hoe tena avy aiza sika ty de nakaiza mandroso marina ve tsika ty sa miembotra mivarimbarina makaiza de misy mieritra etreo tena mandroso sika zay no anaovana fampitana hoe tany amin'ny voalohany moa inona sy ty aseho nisy teto na de efa somary resahana tany am-boalohany aza de mila azavaina kokoa hoe tany amin'ny zany repiblika voalohany zany ane ka nisy zavatra efa lavitra be vita teto raha sy teny hoe lalana fotsiny sika tany amin'ny repiblika voalohany any manodidina 400 kilometatra ny lalana ny vizivezena teto Madagasikara 40,000 kilometra ary ohatran'ny hoe tsy raha mandidy maity rano tam'izany de tonga na 4L 2 chevaux aza tonga ary ho lalana rehetra commune rehetra efa nifandray tam'izany ny atao hoe 800 ny commune eran'ny Madagasikara ny district efa nifandray daholo zany nisy tamin'ny repiblika voalohany raha miresaka hoe lalana zay hita maso fotsika ankehitriny sika eto amin'ny renivohitra zay raha sika mahafantatra ary tsy lazaina any amin'ny faritra hafa fa raha izao toe-javatra no mitohy hery taona fotsiny de miteny amina faniry fa tsisy tomobile afaka hiasa tsony eto amin'ny firenena tsy isy commune ho tonga na tomobile tsony fa potika daholo ny lalana ninivon'ny commune any taxi moto daholo zany miasa amin'ny akamarony raha hoe maika hamonjy fotoana ianao ka efa tena tsy aloalika tsony zany ranombary eto amin'ny firenena resaka lalana fotsiny resahako zay fampitahana amin'ny tany amin'ny 90 taona 50 taona no ampitahana amin'izao zany efa tena inikanao zany zao angamba firy ny lalana azo zorana eto Madagasikara raha manodidina ny 400 kilometatra no lalana azo nizorana tsy mbola nisy 4x4 raha tam'izany tamin'ny repiblika voalohany zay ny tombonay zay fa mba hoe nahita kely apahany any zany tany repiblika voalohany zany na mbola akizy aza tam'izany de nahatadidy tsara ny fandehan-draharaha tamin'ireny fotoana reny ka tsara ampahafantarana indrindra ny tanora ankehitriny zany zay very repera tsy mahalala tsony hoe ahoana zany hoe firenena mandroso zay no mikasika ny lalana tany amin'ny zavatra hafa zao raha miresaka hoe lanjam-bola io koa firesako matetika de nanana ny lanjany ny vola tamin'ny repiblika voalohany raha zay teny hoe raha fonctionnaire cadre be zany tadidy tsara mikarama ray alina isam-bolany de tena tsy lany lanina ary miaina inona ary nahatonga ny hoe natanjaka ny volantsika tamin'ny repiblika voalohany fa maninona am'izao no manao an'io de zany lava be zany raha velabelarina fa fampahasevina foifoy no atao eto hoe nahatonga ny lanjam-bola natanjaka aloha de natanjaka ny exportation tam'izany fotoana zany fanondranana entana reny volo-kafe la vanille zirofa reny moa de natanjaka koatran'ireny asika efa nanondrana vary tam'izany efa nandroana reny karaha tsaramaso kabary ny voamaina isan-karazany naondrana daholo zany hoe ny zavatra no afarana kely lavitra no ny zavatra naondrana zay no nampatanjaka ny vola tany amin'ny repiblika voalohany tsara pahatevina atsika zay nisy usinina maro teto zay potika am'izao fotoana zao hatrany repiblika voalohany nefa nisy montazina fanamboarana fiara teto ny Citroën reny Renault reny
zay natadiava 4 efatralina tam'izany ny vaovao dinio am'izany hoe fidiny lanjam-bola teto ny zay zavatra zay zany hoe tsy ny visy kely zany entananao afarana fa nahodina teto atoerana zay azo nahodina hatrany amin'ny fiarakodia ny rafinere fa nisy io solotany io a brita no afarana avy any velany nahodina tao tamatavy zay vao nitsinjarazy gazoal essence pétrole sy ny gaz sy ny sisa de zany zavatra zany nampiena arak'izay zao tao ny devise zay fanafaratsika entana avy any velany nyvoaka zany a de zay no nampatanjaka ny vola tamin'ny republika voalohany fantanena mipetraka zany de inonary ny sakana sy ny antony mahatonga ny fitondrana taty aoriana sy nahavita nanoian'izay sy nanatsaran'izay raha tam'izay sika ohatran'izay a de tokony nandroso kokoa zany fa maninona nampiembotra atsika zay ny zavatra tena tokony hodinihina mafy mihitsy am'izao fotoan'izao fa sika tsy hovarina fotsiny am'le hoe akafahefana de fifidianana fa tokony misy zavatra dinihina ny aretin'ny fototra aretin'ilay firenena zay ny zavatra nisan'ny tsapanay ny resaka fianarana tany amin'ny republika voalohany tany raha tsika mahafantatra ny lanja ny diplôme tadidiky tsara ny afaka CP afaka nampianatra tany amin'ny sekoly katolika tany ambanivohitra tany tena nahatadidy ramosy afaka CP fa ny tany efa afaka nampianatra dinio am'izany lanjany fampianatra ambony be ny niveau zany BPC zany moa de efa ambony zany baka zany eritreretiny olona faratapony diplôme tany ambanivohitra any hoe zanaky ny aninareo ny afaka baka bibaka hony satria nisy ny baka première partie deuxième partie avy eo nisy hoe pré baka sy ny baka zay moa mbola nahatratrany hoe tamin'ny andron'ny pré baka de zany afaka pré baka zany de efa nananazy azy taloha classe de première naka pré baka terminal moa baka mazava ho azy nisy oral ny baka tam'izany fa tsy afaka andray mandehiny de mitsinjaka fa afaka ekrenao de mbola mandalo oral indray anisan'ny napiakatra ny lanjany fampianarana tany amin'ny teo aloha zany tsara ny mampahafantatra anareo tanora kehitrina zany satria very repery ianareo lasa tsy mahafantatra tsony atao inona ny tena atao hoe fandrosoana fahasalamana tam'izany zarai-potsy ny fanafody tany amin'ny hôpitaly tsy ny elam-bola inona ary no tsy iverenantsika am'izany am'izao mampikaikaika ny olona ny hôpitaly anisan'ny toerana anankiray akoatran'ny tribunal zandary de ny hôpitaly io mabetsaka fitarainana ny olona indrindra zany indrindra reo karazana doléance tonga ty amin'ny fivato zay no mahatonga am'resaka an'izany ka tena mampalahelo any te zavatra misy atao amin'ny firenena sationan-javatra zany ny resaka fandripahalemana ny lamina ny mpitondra tam'izany na inanaraka lahara-pahamehana satria de nisy ny atao politika ny tsibo tsisy zava-bany eto raha sy ny hoe nionona aloha no voky de nisy ny politika raha de sol tam'izany hoe feno teknisianina tany ambanivohitra any mikasitra an'io fambolena io zany nahatonga atsika hoe nanondrana vary tany aloha fa maninony zao tsika ny firenena mpihinam-bary be indrindra eto ambonin'ny tany nefa anisan'ny mpanafatra vary be indrindra raha hoarina amin'isan'ny mponina zany tsara ho dinidinina daholo ary tadiavana vahaolana ho an'izay rehetra hitondra sy andraindraikitra eto anivon'ny firenena de tsara izay de eo zany inona ny fototry ny olana nisan'ny fototry ny olana ny raha nyrava ny republika voalohany tamin'ny roambifitopolo sy 700 de tonga ny tamin'ny taona 3 dia nisy an'ilay ordonnance 075 no raisiny général Ramanatsoa tam'izay nanangona ny budget nanafoana ny budget communal sy ny budget provincial nakaty amin'ny fanjakana fohy be io zany zavatra ray ngeza be tena nitarika fahasairanana teto anivon'ny firenena ary tsy nisy nanitsy an'io taty aoriana am'izao fotoan'izao betsatra miresaka décentralisation naresaka an'io foana hatram'izay fa tsisy namerina ny décentralisé indray anio resaka
budget communal sy budget provincial io na budget régional moa am'izao fotoana zao raha toka hofoanana ilay province anisan'ny tena antony niteraka fahasahiranana teto amin'ny firenena zany ka raha sio no verina averisika am'izay tsy misy afaka hanamboatra lalana ninivona commune zany fa hopotika foana ary le fivangongony vola sy ny fahefana ty ambony eny no mahatonga ny mpitondrasika zany ho influencevan'ireo mpanambola na mpanambola avy any velany zany na mpanambola etotoerana hanika lasa tsy manana fahefana fa any ambadika any no mibaiko azy zay no anisany hoe tsy maintsy jerevasika hoe ahoana nitondrana fanovana am'izay rezima ho avy eto mba hanana ny tena mpitatana ny firenena tena hoe fahafahana manao ny fampandrosoana mba anapaka ny didipohatra ny reo lay zay mamatipatotra avy any velany reo mpanambola vahiny sy teratany reo de ato amin'ny rafitra zany mila apetraka ny décentralisation ny séparation des pouvoirs koa satria ny république de raha sika mahafantatra fa fahefana telo tsisy olona ny fanjakanandrina tamin'ny fahampanjakana hoe ny mpanjaka daholo ny manapaka ny zavatra rehetra fa rehefa miaina amina sata républicaine sika de miao ny pouvoir exécutif misy ny président tarena filoampirenena sy ny premier ministre ny pouvoir législative ny mpanao lalàna ary ny fahefana mpisarina pouvoir judiciaire ka raha sy mifandaza ireo fahefana telo ireo sy misaraka mazava tsara de alao tsy manao république lasa tsy fantatra atsika ny dikany hoe république zany ka tsara ny ampahafantarana an'izany mila sarana io fahefana io mila jerena koa ny fifanisahana ndraikitra satria ny mpitandra ny filaminatsika zay mampimenimenina sika io ane ka lasa efa nanao politika tsy vitasika ny mamerina am dépolitiser ny force de l'ordre na ny force de sécurité na force de défense ny ireo miaramila zandary police reo lasa efa tsy mety baikona tsony refa ny baiky koa no ataony ny gestion républicaine nefa de mazava tsara fa ny civil no mibaiko an'ireo de raha miteny ny sasany hoe tokony hiverina an-dakazera ny miaramila nydika le miverina an-dakazera de hoe tsy manao politika itsony zany fa tsy ho hidinao amin'ny lakazera akory fa gaga raha maheno tompona andraikitra ambony amin'ny volana zay tsy hoany verina any zany misy miteny an'izany tsy misy an'izay mihitsy ny tsy azo le ka io tsy mety raha mbola ohatran'io fa inona moa no nahatonga an'io de la hoe mpitolona mpanao fanamina tany amin'ny république faharoa androny socialiste any nahatonga any hoe nomena ministère ny miaramila sy ny secrétaire d'état ny gendarmerie fa ao ambany ministère fiarovam-pirenena fa ao ambany tany amin'ny république voalohany zao de tao ambany ministère ny intérieur ny état major ny gendarmerie zay nitariny zay ny colonel Arsimandrava ary ny direction générale de police nationale zany direction izy tam'zany direction fa tsy nisy ministre na secrétaire d'état reny izy vao ny sécurité publique inona moa no tena dikany mahasamihafa an'izay satria tsy fantatry ny mpanao politika koa ny mahasamihafa an'le izy hoe mahatonga an'le olana mahatonga ny olana ane de zao hoe ny fanaparapahefana ny ambanivohitra zay manjaka am'izao fotoana zao tsy hitany anaovana azy de noho izay rafitra izay de rehefa sasika no manao an'izay hisy mpitondra avety sa tena tsy mena ministera itsony ny zandary ny polisy ary ny fiarovam-pirenena raha tasena am'vatana zany mety hoe sady premier ministre ohatra no mety ministre ny fiarovam-pirenena mba idépolitisena an'lay le resaka isarana tsara hoe fa mba tsy hampanaovana politika ny miaramila zany fa lasa tsy mety baika misy chef district atahorana gendarme zany zao satria manana ministère miaro azy izy aty ambony ny gendarme fa raha mbola ministère tokany hoe intérieur de am'izay fotoana zay no matahotra ny lehibe ny district ny gendarme représentant de l'état satria nanana pouvoir de notation reo chef de district reo sy ny maire taloha tamin'ny première république ka niakina amin'iny note omeny ny fiesiky ny polisy sy ny zandary iny ny fisondrotany grady
asa nazy nareo tsara zay am'izao nefa tsy possible zay raha mbola manana ministera ireo a de samy ministera parallele ny intérieur de mba narany hoe président ny OMC ny chef district sy ny préfet fa tsisy raharaha iny force an'ireo raha ny tena marina mila aversika zay rafitra zay raha ametraka tany tandalana sika zay mahatonga mana zao inona lay talody inona le am'izao fa tsy tongatonga ho azy zao fahatrasika zao satria le gaboraraka ane no miteraka fahatrana eto ka le gaboraraka avy amin'inona tsisy ny tany tandalana misy ny impunité na ny tsy fahafatesa manota de noho izay rafitra izay mila averina zay na tiana na sy tiana raha tena ametraka ny état de droit zany sika izay mahatonga hoe azavaina fohifohy le rafitra ary io tena tsy misy sahy miteniteny an'io satria raha mbola akinina amin'ny force ny herin'ilay mpitondra vokatr'ilay centralisation na pouvoir ihany mahatonga an'io a rehefa vangongonao aty tampony ny fahefana rehetra sy ny vola de raha tsy misy force miaro anao zany tsy voatananao io de lasa tambatambazina amin'ny adalany ny force de avelanao satria miaro an'ilay fitondrana de mila décentralisena lay pouvoir aloha aparitaka any anivony région sy ny commune mba ho kely le zavatra tantanana aty ambony sady tsy misy tsony fanonganam-panjakana raha izay am'izay fotoana zay tsy misy le violation na loi fanolana zao manao adalana dao le trany amin'ny HCC sy ny rehetra ny tontolo ny raha mpitsara ny législative pouvoir législative na ny fahefana mpanao lalàna sisy manao ny asa ny fanaovan-dalàna zany fa manisaka ny fahefana mpanatanteraka no ataony lasa mitatam-bola koa amin'ny alalany CLD na ny lasa siady am'izao fotoana zao zay tokony avy de ny commune ny menany reny samy olo mbo fidy ny conseil communal sy ny député fa na ny député no alalany filaniny commune ao anivona district kokoa no an'ilay olona ny fotony ka ny fivato anisan'ny miady an'izay mila averina vatana any amin'ny commune io mba tsy hahafahany député tena manara-maso satria nao sady hitatam-bola tsy afaka manara-maso tsony ny adalany mpanatanteraka zay manao ny alatra sy fanodikidinany isan-karazany tsy mihita tsony zany zay le maha institution de contrôle azy zay zany zavatra zany mila arenitsika raha narina nyty firenena ty satria lasa le an'olo président fotsiny masaka tsaitsika reto fahefana roa le zavatra tenenikita ro tsisy miresaka zay no mahavakibaivakibay tondra ohatra kely raha ilo zany satria misy sary reto faly alefatsika reto sary reto zany fa raha ny ohatra kaiky mihitsiny zany mino fa hitany rawily misy andreto toerandreto zany de asesiny faly eo le sary misary zay ity zany zao de eo am'izay zany zao rawily afaka manazava zany zao satria avy antsoro mandidy misy ty sary tiny nalaiko zao zany misy zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka izao le asa le mpitondra fanjakana any fotony izay le fampifangarona ny resaka politika amin'ny fitantanana an'ilay raha-raha-mpanjakana zany de lasa inona moa zany lasa baiko politika lasa fitantanana politika développement politika fa tsy économika no ataon'ilay tompona andraikitry mifaritra any toerana antsiromandidy ty de afaka miteny raha ilo io sary io zany de mifandraika amin'ny politika kapobeny ny mpitondra am'izao fotoana zao zay mametraka ho lara-pahamenany politika ny seho ivelany le mifandreborebo hoe any amin'ny zavatra misy visibilité mora hitan'ny olona no asiana loko mamirapiratra de zay no lazainao misy fahadrosoana eto ka io sary natorinao teo io zao rehefa sy foana faly tonga de aseseo le sary io zany dia eo amin'ny devany résidence ny région izy io zavatra efa vita tsara ny chef de région teo le sary teo alolo alefa faly azafady vita tsara zany io sy haiko mona tsara fa misy mahita hevitra hoe mila hovaina le zavatra hita maso rehetra no ravana tsy misy maharatsy ny fanatsarana ane fa misy ny lara-pahamena kokoa raha lalana eo an-tanàna zao debe ny tokony mbola ho amboarina fa tsy ny zavatra efa milamina reny mbola asa kitiana ray de
fomba amoaham-bola ahafahana sady zay ne le fomba ny mpitondra am'izao io manao infrastructure io manisany mahabaky ropotra ny firenena zany de gonflazina teti-bola anaovana zavatra anankiray zany de mamorona zavatra mora hita maso zay tsy lahara-pahamena kory raha mihoatra amin'ny zavatra hafa de iny no mahamaika de ny andoko an'iny orange ny mahamaika andralavy eo zay le izy zay le dikan'le infrastructure anisany miteraka ny hoe cessation de paiement zao io zao préfecture Brown préfecture vaovao io mbola tsy nitokanana izy io fa mety isesisesy ny fitokanana io atsoatsy de hitatsika am'izao zavatra mbola tsy niainana nandritrin'enimpolo taona neny hoe préfecture zany administration neutre neutralité de l'administration voalazany lalam-pandrenana de lokonao lokony atoko politikanao ve ny tranom-panjakana tena tsy mety zany zavatra zany a tsy maintsy jerena ny zay ny mahavakibai ny vakibay zany a mety hitovizana amin'ny mpanohitra le fisikerana fa de io falaka ity zao a vao vita aingana ny fanaovana bolina eo a manoloana ny tranompokin'olona de nangataka tany amin'nga gouverneur hoe mba ampio zay anatsarany tere de napetraka ny condition hoe raha lokona avelanareo raha lokony orange le bolina de ampikonareo le terrain fanaovana bolina de io fa miloko orange indray ny terrain-na bolina ka le orangisation à outrance zany anisan'ny tenany hoe le politisation à outrance ane no namotika an'ity fireneny ity ary zay anisan'ny tovizana ihany tany amin'ny république faharoa zay tamin'ny raha nanao investissement à outrance ny filoratsiraka tam'izany tsy ny investissement à outrance ny ratsy fa ny politisation à outrance de l'investissement de zay investissement natao zany lasa politisé de ohatran'izay ko ty zay zavatra rehetra tao a folo mpinosinoso lokolokonao loko politika zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrena zany tsy izy tenany aza moa lokony atokony mandendeha mazava ho azy ko ny ACC fa ny anaty posy zany zay le izy ary tsy mahay manararoatra ny filohan'ny republika nefa omeny lalam-pandrenany hoe raha loko ray no lahalany anao de menanjaka anao ny loko rehetra ny sehatra rehetra zany ny entité rehetra no tokony ao ambaniny fifezany zany filohan'ny republika zany fa lasa miverina any amin'ny vala tokana indray izy za iverina any amin'ny arena ihany any amin'ny atokony ihany zany de ahoana sy hiaka ny olona de io de hita ny havanao anao ka no aterenao ny sehatra efa firenena no menanao any amin'ny fidinao indray le sehatra kely nienganao de tsy fahalalana an'le dikan'ny republika daholo zany tsy manaraka ny lalam-pandrenana ary zay no mampiteraka resabe am'izao fotoan'izao reny motion de censure zay nysefitra reny zay tsy manaraka ny lalam-pandrenana ny nataon'ny député telo amby roapolo teo le nananana fanontaniana na mpandalovina miasy DDD hoe be de be loatra ane le tsy fanarana lalam-pandrenana zay azo anaovana paissement soma tsara mihitsy ka iazo zay eto de mampita an'ilay nanaovana paissement ny professeur Zafy Albert tamin'ny 1996 raha oharina amin'ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao tsisy dikany zavatra roa fotsiny ane ny motif d'apaissement tamin'izany de fahatara variana nanao mahadaray de ny professeur Zafy Albert de tara ny fanaovana promulgation na lalàna satria ny lalàna io moa koatra ny any amin'ny assemblée de misy contrôle de constitutionnalité amin'ny ACC de misy ny décret d'application sy ny promulgation zay vao tena miasa le lalàna de zay fahatarana izay no antony ny ampiasaina ny Zafy Albert fa raha mihoatra amin'ny adalàna ataon'ny fitondrana am'izao fotoan'izao reny tsisy dikan'izany zany tokony efa elo nisy apaissement teto raha fomba fijery malalaka fomba fijerina objectif kokoa zany ny fijery ama société civile anay ary tsy manana kazy politika ao anatin'izany fa tena tsy mety le fitantanana ny firenena
fa mahita ny zavatra tany saina tao zao le tetikasak'izy krismasy le samaritany paosy vo mainka aloha izy miconfirme ny etsy andorany fotsy zany zao de fa betsaka no menimenina ry hoe tsy mety io fa zany koa flan repoblika ve ny itsabaka raikitra an'izay tena le manahirana mpitondra am'izao ny hoe tena fahatra le henatra mihitsy no efa tsy ao lasa ohatra ny efa tsikonina ny fitantanana ny firenena ohatra ny manao dinety zany ianao rehefa mety ny président république hoe mahandro sakafo kely ary de mizara vary de mizara kilalao tsikonina ane zany ka sy mety zany hoe zay sehitra isehoana fotsiny resaka communication no lalaovinao fa ny fototry ny olana eto anivona firenena sy ovanao ny olana de sahirana le vahoaka ka zay zany de mahita fa tena misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony izy eto amin'ny firenena tokony hojerentsika mihitsy antany aloha raha oely ianareo le mpandehandeha any zany za fa tsy te antany tsony fa rehefa avy eo te hiverina kely any Tsiromandidy any fa ianao mandehandeha raha Madagasikara misy fotoana miantso anao zoky be raha oely inona vaovao any sisy atya Manakara atya Mananjary misy fotoana eniko any Toliary ianao misy fotoana indray reniko any Avaratsinonosy manahoana fiatrehan'le vahoaka malagasy lay fiainana amin'ny akapobeany par rapport an'le hoe karama asa famokarana raha mandeha araka ny voalazanao faniry de ianao zany raha vao mahita ny olona de ohatra ny hoe anao hitady vahaolana amin'ity firenena sy mety tsony ty président fa inona no hevitra fa tena zay ale rehetra ary zay ataon'ny olona rehetra zany de mampikaikaiky azy daholo sy misy zavatra manjary tena mampiteniny moana raha toka hiteniny moana fa raha ny zavatra misy indrindra moa amin'ny lafiny tontolony resaka kolokolo zany tsy resanao tsony ny fanapara-pahefana isa-tsehatra indrindraindrindra ao nivona fitsarana ny any amin'ny zandary ny tribonaly azy ao ary le zavatra tokony hidodidodon'ny olona any amin'ny fairafiavotana ny tena manapaka azy manapaka ny lohany mihitsy tena mampikaikaika ny olona ary miteraka fahatram-bahoaka fa de jerem-posiny zany tsisy ninona ny aty ambony aza moa jerem-posiny ny adalàna any amin'ny sitamaso indray de ohatran'io ireny zavatra tao ny iarahantsika mahafantatra raha tsy teny fotsiny ny tany bongolava reny zao olona manana mandada reny moranga ty no arovana minisitra ty ambony tsy azo samborina no meranay de io lasa arovana daholo zany zay rehetra ny misy atoko politika miaro azy de inona ny vokatra zay ireo le mera tsy azo samborina reny taty aorina efa nisy adalàna nataony ray koa namono olona koa ny sasany de mitifitra olona ndray efa voapirofo zany tamin'ny faritra atsimony tsy teneniky ny commune fa ireo be ny tanàna reo fa dossier mbola ho avy moa zany ary io tsisy tsisy hafa-maina zany eto fa androany izy misy mpiaro fa ny raharaha-pirenena mandeha ihany nitoy ary ny dossier tsy maty akoriny fa miandro ny mpiaro azy ialanga fa sy isy anaiky an'izany hoe ho tany sy tandalàna hoe zay ho atao adalàna rehetra atao tonton Raoily tohatry ny efa nisy an'izany tranga zany tany bongolava tany ohatry ny efa misy be ny tanàna resana be ny tanàna ihany koa nyresan'olona hoe efa nitifitr'olona sisy ohatry miverimberina be zany adevitra zany tifitr'olona zany efa tena apoliny maro ny olona matiny be ny tanàna io nefa mbola ao izy am'izao fotoana zao miasa somatsara misy ka inona ary le tianao atao eto amin'ny firenena hoe misy keo be ny tanàna ao anatin'ireny le roapolo mahery zay ho averina ny fifidianana zany ane tsy fanarahan-dalàna atao eto ngamo ny fifidianana naverina teto misy zao didiny conseil d'état fa tsy mahazo miasa tsony io be ny tanàna io efatra ty amin'ny diny conseil d'état fa mbola miasa ihany de zany ve no toizintsika eto amin'ny firenena eto le retsy fa tena tsisy zavatra mandeha amin'ny laoniny fa de tena mampikaikaiky ny fanapara-pahefana zao vao ty raha tokony avy de miresaka an'izany tranga voaingany ty tao Tsiromandidy zao pénitentiaire anankiray
mampividy toaka any olona zay namany aminay lala vasa vola 2 tapitrisa ividianana toaka amina bidao amanjatony zany rehefa avy eo nisy namaky io trano sy toaka azy nataoko io inona nataony izy ianao ale zalahy nomeny rahany ihany nogadray sy fantatra sonina izy ihany namaky anona inona ary ny tena loza de miraisikombakomba am'izany na ny anovana fitsarana sy ny mpanaovana adiadiana avadika zavatra hafa le raharaha fa sy raharahana toaka indray fa atao hoe vary indray le izy zavatra eritreretinao sy possible zany tany alohany fa am'izao fitondrana zao zany mety dahola io mahity io azo vaina fotsy any amin'ny fanadiadiana any de lasa mety de mbola andalana moa ny raharaha zay de manaraka an'io akaiky fa zay vo amin'io na vona atraiza fa zay rehetra miraisikombakomba amin'io dia efa anatin'ny fanarahana an'io dossier io zany zay am'izao fotoan'izao fa tena tsy azo eritreretina gadraina le boakely fa ianao mpanao toaka aniny zany makaiza de hampanemerenana fotsiny an'ilay vola za ary penitasiario fa fantelony zay mamorona zavatra ohatran'izany mbola niasoko an'lehibe ny teo jereo nareo io fa nareo miara mifafa amin'io fa tena tsy mandeha milony le raharaha ka izay le itenenako le rafitra telo tao tsy misy mpanaramaso eto ny député ny institution io no institution de contrôle sy gouvernemanta fotsiny no raha maso fa ny mpanatanteraka hatrany ambony ka hatrany ambany fa mahavita n'izany asany sy andraikin'izany ve ny député am'izao fotoan'izao zay no ilaina hoe mila fantatry ny olona inona ny andraikitry ny député sy mpanao asa sosialy fotsiny asa sosialy amin'ny maha olona azy iny fa tsy asany amin'ny maha député zany noho ny zava-misy tsy maintsy ataony noho ny zava-misy de voatery izy manao fa le lasa tsy afaka manao contrôle n'le mpanatanteraka be de be no menomenona ka le mpanatanteraka raha moa lasa matanjaka indray eo anatrehan'le mpanao contrôle azy ko ohatran'le kana motion de censure tsaiky na vokatra lay zay le izy ka zay vokatra le tenenika aminao CLD ka fa meny kakana le député ne me l'exécutif ty le resy misy vola tatanonareo raha ohatra efa mitatam-bola de misy faiblesse ao sy misy miolaka ao na tianao na tsy tianao de efa matahotra an'iny ao de tsy raha misikera tsony ny député lasa député mpangataka ny misy tsy raha raha iny ministre tsony ianao asona makeny amin'ny arena anao de tonga afaka mamaly eny le député raha manany maha izy azy fa tsy ao anatin'ny lalàna zany fa zay tsy hoany fa maninona ny manatona ny président eny amin'ny arena ana rao de ozany ny ACC hoe nangataka ny ACDDD ny amin'ny hoe tena mandika ny 5/7 ny fihetsiky ny filohan'ny république alinéa 1 sy le alinéa 2 de takina ny nanaovana empêchement définitif an'le filohan'ny république de ozany ny ACC hoe irrecevable zany zay ka nefa io no tsara fifidianana io ny tsara fifidianana de inona ny korotana hitranga eto zay no mahatonga hoe tsy manameloka andra le mpitako hoe soloa le ACC io normal zany satria le fihetsika seonao sy crédible ianao hiatrika zavatra ngeza be io zavatra mandeha ho azy io aza tsy sahinao no mandray ndraiky ka so de efa neposareo le fitandro filaminana ampiasan'le hery zao ane le manahirana koa amin'ny ACC ty matoa ny ACC natao mandat tokana fitotoana tsy afaka miverina hafa mako ianao hoe mbola misy mandat fandro de mbola mitady ho tendren'ny président ray mandeha de mileladelaka azy eo fa andray mandeha ihany ianao na mety na tsy mety nataonao de miala mba hatonga anao indépendant amin'ilay fanapahan-kevitra fa mbola manao ny ataony ihany le ACC na de ao zany hoe mandat unika ahafahany tena mandray fanapahan-kevitra manaraka ny lalàna zay araky ny lalàna mihitsy satria mpiambina lalam-pandrena lalam-pandrena gardien constitution fa sisy zavatra manaraka ny lalam-pa ataonao hoe mety daholo de sika raha manatrika lalao baolina kitraka raha ny arbitre moa no manao ny ataony takorotaka ny misy eo ambonikansa asa aloha fa zay le zavatrandrakandrana manko reto olo reto de hitany io tsara zay zavatra le firenena le resy azo atao ohatran'io tena zay zany tena miteny fa potika ary manana zo miteny an'izany zay ny eto zany de ararotika ny miteny ny hoe société civile misy mako miteny hoe anjaranay mpanao politika ny mivory erisy mivory atsy ny société civile sy tokony hoany diso zany
société civile sehitry ny ivondronany olo-pirenena zay tena mahatsiaro tompona ndraiky tsary manao ny asa fanaraha-maso ny olona ny eny tompona fahefana eto ny vahoaka ny ary eo ny mahatonga anay manisy ny zavatra diso zavatra nisany diso de hoe ny fifidianana de fanomezana fahefana ny olona iray diso zany fanomezan-dalana ampiasany fahefam-bahoaka ny atao olona irana mandatera ny olona voafidy mandany e nomenan'le olona fa tsy pouvoir fa ny fahefana mipetraka aty amin'ny vahoaka tompony ilay fahefana ka ile vahoaka tompona fahefana zany ve tsy manana zoanao nininina fa hitandamba fotsiny raha tsy isaky ny 5 taona andasabato zany natao fahefam-bahoaka zay atsainy izy rehefa ave hoe matoritory eo foana fanaterana tsy manaiky an'izany zay fa mampiasa ny fahefanay ary etaninay am'izany le vahoaka hoe isika ny tompona fahefana eto fa ry zalareo olona irakiraka mandatera alalana ampiasa ny fahefana fifidianana aza misy société civile manara-maso de rehefa lany le olona tsy ho raha maso amin'ny ataony zay le tsy ampy eto amin'ny firenena sy misy contrôle eto ny efa tsy misy ny fisarahan'ny fahefana tsy misy ny organe de contrôle matanjaka système de contrôle izy manao ny tsy mety eto fampiarana ny lalàna tsisy mandeha amin'ny tokony izy de inona ny sazo ho an'izay tsy mampiatra ny lalàna zay le tsy ampy mialatsiny izy olobera olo ianao ve mahita zany ny zavatra nytanitsainy zokobera oily hatram'izay nanomboka tany amin'ny repoblika voalohany ny ainany repoblika faharoa ianao mihina fa nitantara ny président Zafy Albert ianao azoko antoka zany tateorina ianao nahita tsara ny zava-misy président Omar Karavalmana sisy raha mahita am'izao ianao zany zao fanjakana zao sy zao korotana politika kafoiazy resaka cessation de paiement etsero tsy fahavitany asa resaka ny ady sy ny scandale ny corruption ny resaka ino ty exportation illicite maro be zavatra zay tsy firesaka fa mahamenatra no voaresaka am'izao fotoana zao eo ambony latabatry ny adevitry ny resaka iresam-pirenena na media inona ny azo antakaina zany am'le fanjakana raha ohatra ka izay tsy fanjakana zany o faniry raha tena raha fomba fijerinay azy zay ne le mahatonga le hoe mamerina foana le olona tokony mandray ndraikitra eto amin'ny firenena zany manomboka zao raha ilay olona de mba jereo tsara le olona manana an'ilay capacité fahafantarana ny tokony ho atao eto amin'ity Madagasikara ty fa sika zany lasa any manerina raha voale maronisa tsy mahay ohatra zao tanora io zao tsy mahalala raha pirenena very repera de omena zavatra ny ampandizina ry de iny ny maronisa de zay lanin'iny eny no lanitsika zany no fanapaha-kevitra hitondrana ny firenena zay no manahirana amin'ity suffrage universel direct ty raha voatsy le citoyen no éduqué sy tena tsy mety io suffrage universel io faniry fa tena mifamesifesy am'le olona badolahy be dehibe zany no ampandaninao hanapa-kevitra n'le hitantanana ny firenena de zay le raha-pirenena zay nytanisanao be dehibe zany tsisy mandeha am'loha ny are-pirenena tsy voatantana araky ny tokony izy sady tsy voaambina dikan'izany zany de hoe ahoana ny fomba système ahafahana miaro ny are-pirenetsika mba ho ahafahana iainan'ny olona eto zany fa zay mpitondra eto saotra ny sisy mahaiany zany fa ny angatabolany velany foana ny mahamaika an'zala satria ny vola malaky ka iny tsy ahafahana mampandroso zany fa hoe ahoana ny anaovana fangatahana famatsim-bola ielana am'le tena fahatrana ny tena izy fa tsy misy manaraka an'le laharaha-pahamena ahoana ny problème ny olona ny resaka asa indrindraindrina ny resaka famokarana tanao resaka miteraka resa be zao ny resaka hoe famanapariana zezitra simika ty zany de momba ny fahalemeny mpitondra daholo zany manoloana ny mpanambola eto Madagasikara eto faniry be dehibe ny olona efa manam-pahaizana mahay mamorona zezitra biolozika zay raha sika mahafantatra fa ilainy tsena raisam-pirenena zany produit bio zany ary anisan'ny anankiray mety ahafahasika manavitra ny firenena sy mamahany olana sy fananana asa
sy misy miresaka am'izany mpitondra de izany NPK efa 3 hetsy mahery ny 10 kilao hoy zany namana solombavomboka zay desenambato vy desenambato vy koa ty mandeha io ny dihevitra mahasalama io fa tsy makarary zany sara mitovy amin'ny ady hevitra hoe ny poulet de serre poulet de serre angamo misy milaza tsy azo hoanina fa raha hoarina amin'ny akoho gasy de misy effet secondaire ny fihinanana an'iny tafahoana ohatran'izay ko ny fampiasana ny zavatra simika de manao faux débat foana ny mahamaika atsika eto tsy tena akary amin'ny tena fototry ny olana no vahana hoe inona no hanaovana production aingana nefa afatsika miaro n'le tontolo iainana mba tsy hampisy aretina sy ifezana ny fahasalamana eto fa de zay ny androany ihany ny fantatra ho inona ny ampamisaka ny olona androany halany raha-pisa zay ny eritreretin'le fanjakana zay foana iverenana zay foana ohatra tsy resaka fotsiny zao hoe raisina le hoe titre roa tapitrisa mandra-pahatonga ny karatany tsy maintsy mahavita karatany roa tapitrisa mandra-pahatonga ny volana desambra zava-doza ny teraka io sy ny fanaovana karatany tena ilaina fa raha avy io nanaovana précipitation rotorotona fa besaka koa ary efa besaka ny mitaraina besaka misy tany vita titre ny ataondralahy karatany zavatra tsy azo atao zany araky ny lalàna fa manetsika objectif satria ny roa tapitrisa karatany raha atao fois 2 de fa efatra tapitrisa mila vato efatra tapitrisa ve zany ametrahany olona baraingo zany satria le fihetsika le mpitondra ohatry ny lasa calcul politika foana amin'ny fifidianana amin'ny farany taona de ho forcenao ny roa tapitrisa amin'ny farany taona de misy efaren'ny olona zany lasa mahazo karatany izy mivady mahazo karatany zany raha roa tapitrisa fois 2 de 4 million ko ny atahora koa rahatany tsy tokony amezana karatany raha mily de misy zany ohatra misy zao commune Sahalava misy palesandra vitandralahy karatany mitrandraka fotsiny izy am'izany zavatra misy am'izao taraina ty aminay le olona dossier mbola mandeha daholo zany ary ny mampalahelo ndraiky io misy efa vitany karatany ny olona ndraiky io raha vandry zalahy ko hatra amin'ny commune Sonerany iny vokatra ny kolokolo indray zany tena abonné de forme zany olona maro be fa olona raindray no nandravany zany satria mpanana omby amin'arivo le olona de raha vana so akitsirano fotsiny zao ny karatany vita normal taty anivon'ny commune ka misy zavatra tena tokony hojerena maika ao amin'ny tontolon'ny fitsarana hatraty etapiny ka hatrany ambany ihany fa manahirana raha tsy resaka vakina karatra itasy zany ady tany tsy fampiseho masoandro any fa tena io zavatra tsy eritreretina hoe mitranga daholo ididim-pitsarana efa zao vitandralahy manaovany io any amin'ny fitsarana kinona moa zany tena tsy misy raha mandeha am'loany tsisy nininona mihitsy nge rehefa mianandraha ilo miteny an'izany zany tena iainanay zany fa niry ary dossier misy proof ao aminay daholo zany amin'ny fivato fa tsy resaka tataraina ny gazety na zavatra fa tena manahirana tena ampiorikoditra eto atapy-tanàna ny Antananarivo eto aho zany eo akasy eo tataraiko anao fa tena misy an'izany hoe tanin'olona zao de misy gros bras miaro de avy de manao asindralazy fotsy de manangana tena construction adure izy de le tompon-tany midiranareo fa na tribunal na domaine na tany mora efa indimy teny ozy le mpangalatra tany fa misy mpanambola any ambadika de mandeha tribunal de rava de mandra-pahavitany tribunal vita le trano tena olana zany eto Antananarivo eto vola amina fisolokiana mba ilazana aminao izy tena mila amboarina ingana le fitsarana zaho zany mieno an'izay ministra isakin'izay ministra vaovao tonga amin'io ministra ny fitsarana de lahara-pahamena ny ady amin'ny kolokolo tena mba ampifanakakezo tompoko ny tenen'ny vava sy ny atao fa tena mampikaikaiky ny olona ny zavatra misy amin'ny tribunal zany tena misy kovolatra amin'ny 4 milliards mahelo voasoloky eto tratra sezita eny amin'ny brigade de recherche ny tomobile le pisloky enina izy niditra ponsa teo an-tany mora ny 2 andro ihany nivoaka raha isy isan-tavela azo ny hatramin'le tomobile sezi ndraiky io
kakaty miliara ny volan'olona laniny de mandany sy haiko izy zany de azony sisaka am'izay de mahazo tombony de zany ny zavatra ianasika inona no izy ny mpampiasa vola ho azysika amina malonany zany état de nos droits eto Madagasikara zany eny ary nisy zavatra nresahany Raoily teny efa marina satria efa mihoatra kely ny fotoana Raoily fa tena manitikitika de ho antaniko ozy ianao hoe tena mpiandohan'ny fandaratsika tena tsy azo iodivirana ny fikaonandoha pirenena zay zany tena mba tiako azavainao zay sady efa tena marina antsika Raoily tsy azo idivirana io a satria zany rehetra resahako zany mbola apahany amin'ny problème eto Madagasikara zany fa tsy afaka hivalam-parany eto fa tena raha mbola tsy resaka an'izany tsika zao masy le hevitra ana am'zareo ny hevitry ny mpanao politika hoe raha mbola ikivorivory fa alefasy ny fifidianana na misy ny fifidianana aloha sy azo ataony tsy mampisy azy zay ray fa ny anay de ahoana ny famatorana am'izay olona olany eo raha toka tsy vita milohan'ny fifidianana zany lay fanitsinany zay zavatra be deabe nresahako teo reny hoe miteraka problème mety ny impunité ny état de nos droits corruption tena sy sisa zay fana sy mahafapiry zany biakospak zany io azy esorony zalahy indray conseil des ministres maly eny ny procureur ny pak sy any satria na tsy haiko tapitra ny manda zay mbola anina fa hoe raha ho any amin'ny fanatsarana moa rahabasoa rahabatsara fa sody sanatrisy zay hoe misy olona ny gadrainy ve sa misy olona tsy voagadra aona ny haute cour de justice mba hoe mba hitsara n'le mpanodikodina fananam-bahoaka eto to sy mandeha araky ny asany satria le rafitra sy mety miakina ty amin'ny ateny miera mijabaka koa re amin'ny fahefanam-panao lalàna mila amboarina zany rehetra zany anatina fikaonandoam-pirenena raha tysika zany a le hoe tena anangana firenena tena vanona zay ny tsy azo idivirana eto ka ny fifidianana alefa ahoana ny ampadio ny fifidianana amin'ny alalan'ny fikaonandoha iny zany a ray ny senisy ny ACC ny resantsika teo a mba ho zavatra azo atoka ny vokatra omeny mba hiatoka ny filaminana sy ny fitoniana eto anivona firenena de tokony ho atao zay fa manampy an'izay ahoana koa ny ifamatorana am'izay mpitondra eo raha toka tsy vita mialoha le fananganana rafitra zany mba hiroso amin'ny fanitsiana sy fanarenana an'ireny zavatra tsy mety be deabe ka miteraka ny fahatrahany firenena zay ny vela tany saiko teo reny fa tena betsaka ny olana eto Madagasikara mila ifampiresahana mila ifampidiniana ampitoniana fa tsy mifanga raha voarona kazikazy politika ny zavatra atao eto tsy misy mandeha milona ary zay ny tsy nampandehan'le hoe tetezamita fito ane ny tetezamita efa teto ny firenena fa sisy nandeha milona satria calcul politika na place foana sy azana fahefana no fotokevitra hitondrana ny adihevitra de tsy mandeha le izy zay ny mahatonga anay hoe andao a mba ho jerena am'izay le firenena fa efa potika sika fa eo andalam-pahalevonana am'izao fotoana zao de tena tsy alohalitra tsony ranombary fa hatreny atenda-kely ka manao atsoavo an'ireo ty tanindrazana rehetra ianareo folo alin-damba jereo le tanindrazana ho an'ny tanindrazana sy izay no ampianarina ty tanindrazana anao anareo ny fomba fitamatra tanindrazana sy lalàna fa ny fihesikireo a ohatran'ny efa tsy mandeha am'izany tsony ka tena manao aso aho zay firenena imbonany tia manana zoiteny an'izany société civile ary manana anjara toerana am'izany fivoriana zany fa sy raha mpanao politika rery no fikaonandoha zay de efa misaotra miloha ny efa FKM aloha ohatrany efa société civile namanareo koa efa niatao zay fa tokony andeha nidinika anavotantsika ny firenena fa tena potika le fiainam-bahoaka ilaina fanavotana maika de maika zay ngamba no marana atsika satria ny fotoana fo izy anao fa de faraparanana fa manomboka eto zany tsy tapaka sony ny vakobay satria fa fitopolo tam'ty androany ty fa fitopolo ny vakobay androany vakobay faraka amin'ny fitopolo afa-kerinandro tena tsara ngamba Zobe Raoily mety maro be ngeny te ifandray am'le fivato
ny any faritra sy ny sisa so de azonao resahana kely ihany zay satria mare an'le zavatra resahanao marobe de io zay hoe tena feno zavatra miodina tsy fantatra any ampelantanan'le fivato miodina ihany ko any am'lay ratsan'le fivato rehetrarehetra so de mba misy olona ihany lina de mba lina ka omena anareo ny lahara-taroby satria na mikasika any zay zany mandinika sy mandalina ny raharaha-pirenena manao tena fandalinana lalina an'io fa koatran'io tsy hoe zay ny avana mpanao politika mbola iandro fahefana voanao fa ny anao zaodizao ny anay de efa manao zany zay vita hoe inona no azo atao zaodizao aloha de hafa raha mahazo zay keo tsy fady maka fahefana raha misy manome fa na tsy misy fahefana zay ampitafika tsy ampitafika zay ny teny filamatry ny fivato andraikitra aloha voatombotsoa fa tsy hoe hitady fahefana voanao zavatra ka raha misy ny fandray aminay fa misy zavatra marobe ahafahanay fanakaloha zany mikasika ny tontolony raharaha-pirenena mekapobeny sy ny zavatra misy any amin'ny resaka tsy fanajana zon'olombelona ny fanapara-pahefana kolokolo any anivon'ny rehetra ny tany saiky teo asovy ty numéro ty zany ny braonay atao Antananarivo zany ao Antsakaviro Msikavy ao zany misy arena bisy ao misy plaque fivato de 034 10 548 48 034 10 548 48 zay no atsonareo raha toka misy lina isika vahoaka ny fivato sy miteny vahoaka madinika zany fa vahoaka mandinika am'izay asina enina ry de mba lasa vahoaka mandinika raha vo madinika foana ianao de misy vavety mitsangana manindry anao eo ka tsy manaiky an'izany ny fivato fa mandinika am'izay de mamaolana mitady vaolana am'ty raharaha-pirenena ty zany tsika satria firenena raha manana izy tia zay no amaranana any androany ray aloha fa de toizatsika raha pitsa soa ty resaky ty sarotsy de sarotsy mihitsy iresaka amin'ny rawily zay mpitarika amin'ny fivato eo zao vao vita miresaka rawily de efa maneno ny telefona andraso aloha re olona de nareo koa le miantso am'ty telefony ty le findray tya aza mibipo misy sady manadala mibiby fotsiny zany de tena tsy mety le izy fa tena mba metso mihitsiny de rehefa mba hitanareo kosa hoe eto amin'ny plateau de aza tsona aloha zany fa sahirana be de tonga de misy miantso efa meny président rawily teo zay mpitarika amin'ny fivato ny laharan-taroby ary mifanazava-kevitra teo tena rarakabeny mila diniatsika mihitsy satria sarotra mahazo an'ireny fanazava-kevitra reny fa eto tsika mahazo azy tsara zany ny amin'ny hoe inona natao hoe fitantanana fanjakana sy fiainan'le mpitondra am'izao fotoana zao tsy tratra le zavatra saika aneritriretina isy faly androany satria mandeha fotoana fa zay tsy vita androany de ataontsika rapito zany fa tsy mampanina zany satria mbola mitelesarge an'le izy eo faly fa rapito zany resahantsika de mamaraparana ny fandarana de hitako any misy mitsofoka ny anatin'le commentaire ny page ny MBS anatin'le miara-manonja le olona le mpampindram-bola mpampitrosa sy mela ao fa mandreraka be tsy asa fisolokiana ao anatin'le page ao fa fanihokevitra ireo mpanaraka amin'ny fandarana de mahasositra be ny mijery anareo ty de mampindram-bola ry de mampanjana bola sy sisy ohatrohatran'izany tsy ohatran'izany le paidzin'le fandarina fa mamorona pejy hafa nareo rehefa te hisoloky an'le fitadiavam-bola nareo any fa mandreraka be mihitsiny aleo de resako zay satria tena mivezivezy be le izy ao anatin'le commentaire eo de manahirana n'lay mpanaraka atsika zany satria de ohatriny hoe betsaka le mpanaraka moa zany de misisika anatin'le mitsofoka anatin'le commentaire any le olona pisoloky am'le resaka ohatran'ireny zany tiako no mitondra an'izay adevitra manjary manahirana be eny ary mamarantsika fa de makasitraka indrindra ny tonton raeksa indrindra rabe mananjara président rawily zay niaraka atika tamin'ny fandarana teo adiny ray teo eo mihitsy ny rahantsika taminy mbola hoavindray ny fandarana manaraka fa ny aina ny madeza mbola betsaka ny zavatra ho resahana fa itsika de zay miazakazaka foantsika manatona fokotany resao ny namana de atsovy daholo ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any azapetraka mihitsiny 24/24 rehefa nisoratra anarina vera mbola tsy misoratra anarina nandana raha misy zazakely tsy mety zany
satria misy kerika ampifidy zaza tsy am'taona eto de misy sasa midiny tranopokotany de misy sasany ray zany efa betabe zany ny karapanondro midikodinany hoe photocopie sisisy mara-bavao maro be misy tsika am'izao fotoana zao fa mailo sika de meo anay daholo ny vaovao fa reny vaovao reny a dia tsy maintsy tonga any amin'ny ambara tonga samy hafa zany de makasitraka tompoko lahy makately la tompo vavy